nasionaly momba ny lalana sy ny fitaterana. Zava-dehibe aloha dia tsara fantatsika fa androany zay vao misy zavatra lehibe ohatran'izao teto Madagasikara ho an'ny lalana. Zany hoe mbola tsisy zavatra ngeza ohatran'izao raha amin'ny lafiny zavatra maro no resahantsika. Amin'ny lafiny ataontsika hoe congressiste eo amin'ny 3 arivo eo, satria eo amin'ny 1500 eo be ny tanàna, kanefa mbola misy olon-kafa koa maromaro zany anatiny, ao ny olona tonga avy any ivelany, ao ny ataontsika hoe ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, ao ihany koa ny entreprise izay sorako manokana nandray anjara daholo. Tamin'ny voalohany somary salasala ny olona rehetra mifandraisana anjara satria tsy hitan'zareo le ataontsika hoe masarobidy ary amin'ny fananan'ity manandanja be zany ty congrès ty dia ohatran'ny somary salasala ny olona rehetra, kanefa farisy rafy fa tena tanteraka le izy soran'Andriamanitra, sorana ihany koa ny fitondràna ankapobeny miaraka amin'ny filoham-pirenena zany gouvernement Andriamatomo, ary indrindra reo olona reny nanzay anjara soroko ny be ny tanàna izay nafoy ny fotoana sy ny asany tonga hatraty amin'ny toerana lavitra ty. Tsara fantatsika menakafo fa maro amin'izareo nandeha lakana, nandeha sarety, nandeha tomobile, nandeha moto, sasany nandeha roplanina. Dia tiako tenenina hoe mahafinaritra ary mahavelom-bolo amin'ny zavatra rehetra tokony tanterahana eto Madagasikara. Ka inona ny vokatra? Ny vokan'ny zavatra izay entin'ity moa dia mazava loatra fa misy fifanankalozana traikefa izay nataony ireo olona avy any ministère des travaux publics ny Mozambique, avy any ministère des travaux publics ny Bénin, ireo olona avy any Espagne, avy any Israël sy ny sisa amin'ny fomba fanamboaran-dalana, ary indrindra fomba fitadiavam-bola amin'ny resaka fanaovana lalana. Dia anatin'izany ihany koa ny fifandraisana be ny tanàna amin'ny zay mpitondra, dia anatin'izany ihany koa ny ahafantaranay ny olana tena izy mitranga any amin'ny tanàna any. Tsy azo adinontsika matsy fa tsika mipetraka ohatra eto amin'ny renivohitra eto dia mazava be fa Madagasikara sao dia mihevitra tsika hoe eto, kanefa tsika eto mandeha tomobile maro, na mandeha bus na mandeha moto, kanefa Madagasikara ray manontolo vao miala ny Antananarivo fotsiny ianao ataontsika hoe 20 kilometatra efa mahita olona any izay miaina tsy misy jiro, tsy manana rano fisotro madio, tsy afaka mandeha ankizy mianatra sy ny sisa. Dia manoloana ny zavatra rehetra zany dia tsapa androany fa ny lalana dia ahafahantsika manome asa olona, ahafahantsika mampitombo ny vola miditra ao anatin'ny fianakaviana izay andalovin'ny lalana. Dia inona moa ilay tena hoe tanjona dia hoe lalana sy fitaterana hiadivana amin'ny fahatrana. Dia izay zany ny zavatra lehibe izay entin'ireo maire ireo hiverina any satria fanamena CD, namena torolalana izy ary miandry anazy zay amin'ny fanamboaran-dalana satria efa misy ataontsika akorany aminy, misy vato any aminy, misy fasika any aminy, misy tanana matanjaka any aminy, zay rehetra zay fotsiny ny ilaina. Inona ny zavatra kely tavela ifanosehana azy. Dia eo zany Madagasikara betsaka ny zavatra mety ho vitantsika fa le fahavononana tsisy. Fahavononana zay koa tsy misy fahavononana ihany koa ara-politika. Dia fahavononana ara-politika hoe andoha mba miezaka tsika mikomboa hoe ahoana ny ahafahantsika mametraka an'izany politika zany mazava ary maharitra eny anivon'ny commune izay kitro farany fampandrosoana eto Madagasikara. Chef de région mila mahafantatra an'izany ihany koa, chef de district mila mahafantatra an'izany ihany koa. Dia rehefa tafapetraka izay politika izay tsy maintsy tanterahantsika manomboka amin'ny 2015 iny dia anatin'ny fotoana fohy ny tanjona moa zany dia hoe 20 000 ny création de ataontsika olona mahazo formation, anatin'izany ihany koa ny olona mahazo asa, anatin'izany ihany koa ny fianakaviana voakasika an'izany. Dia io zany ampisainay ihany koa ny mpamatsy vola hoe nisy fiantraikany le congrès nataontsika io ohatra amin'ny fanomezana asa, amin'ny fanatsarana ny tanàna, amin'ny fanatsarana ny ataontsika hoe ny
toerana misy lalana vita lalana nay miatsara ny fambolena, miatsara ihany koa ny tontolon'ny fampianarana, tontolon'ny fahasalamana, ary miena dia miena ny olana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Dia jerevonareo zao vao naheno ako teo hoe nisy bailleur anankiray miteny teo hoe any Allemagne izy miena ny prison, ny isan'ny prison miena, ny isan'ny fonja miena, satria maninona efa vitsikely ny olona midirana ny ponja, satria mety ny zavatra ataon'ilay olona milamina zareo miatsara ny fiainana mimazo vola. Eto amintsika zany anisan'ny olana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana io anisany ho afa-tsy hoe zay ny olana dia ny olona tsy mananasa dia lasa mivadika manao zavatra hafa. Ka tsika zany avy amin'ilay olana misy zay goavana eto amin'ny aratsy ny lalana dia afaka manome asa olona zany ny zavatra atao. Ka eo amin'io asa io zany dia misy vola zay homan'ny ministère des travaux publics eo amin'ny 5 milliards d'ariary eo io zany no atokana ho an'ireo commune reo 5 milliards d'ariary io amin'ny taona ho avy. Dia misy le commune tsy manana vatsy fasika aloha mety tsy voakasika voalohany fa reny tena voakasika voalohany vola mitetina 5 milliards d'ariary. Dia misy koa zany anatin'le programme zay ihany dia ny ahafahantsika mampafantatra ny olona rehetra fa amin'ny anatin'ny roa taona telo taona latsaka ho avy tia 500 km ny vola ny azafady ny lalana ho vitantsika miaraka amin'ny bailleur route nationale io anatin'izany le voaresaky reny RN5, RN5A, RN5 anankiray dia RNT12A, anatin'izany koa ny RN13 zany hoe atia Vangaindrano Fort Dauphin, Fort Dauphin Ambosary, Maroantsetra Mananara, Mananara Sonerano Vongo, Ambilobe Voemary. Io zany mila inona daholo ireo lalanareo, mila banky satria tsisy banky anatin'ilay lalana onelanela, mila station na lasance, tsy station na lasance amin'ny elanelana, mila orinasa maromaro, dia mila vatsina amin'ny resaka vary ireo olona reo, mila vatsina amin'ny resaka fitaovana rehetra ilaintsika, maro ihany koa ny ataontsika hoe épicerie sy sisa sy mpivarotra sy ny usine mety hijoro any amin'ny toerana any. Dia farafahakeliny zany anatin'ny telo taona ho avy zao dia 500 km no vitantsika eto Madagasikara, farafahakeliny lalana vaovao tsara manara-penitra. Fa ny ambiny kosa dia avy aty amin'ny ministère kosa nitondra anazy, dia eo zany ny angatahana Antanandroa fitondratan-jakana fa raha tsisy ny sampona ka taona ho avy zany tsika araka ny angatahanay ankehitriny, angatahan'be tanàna, angatahan'ny maire, angatahan'ny solombavam-bahoaka sy sisa, dia tokony amitombona ny budget. Dia misy matoka fa mbola avy amintsika malagasy monja dia mavita tsika eo amin'ny 100 km eo avy amintsika malagasy anatin'izany rotaona zany. Dia io zay mahatonga anao sary-piaro hoe any Mozambique zao 4 milliards de dollars ny vola entin'izareo ho amin'ny lalana avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Ny Bénin 12 milliards de dollars. Maninona ny antsika eto 100 millions fotsiny anatin'ny telo taona ny etin'ny banque mondiale. Dia zay zany le fifandraisantsika amin'ny mpamatsy vola mila tsaraina. Zay ihany koa zany mbola dikany aton'ity congrès ity dia falisirafo no zako fa vonona koa zany ny ohatra amin'ny Baleazo milaza fa bajereko inona ny vahaolana hitanareo mety amin'ny famahana ny embouteillage eto Antananarivo. Dia eto moa zany dia efa makafaliana no andeha anaovana kely exposé ny ity société ity momba ny flyover, zany hoe takina ahoana ny fahitantsika ny famahana ny embouteillage ary misy vita anatin'ny 100 andro ny flyover zay hoasehony eo.
non ny mbola tsy maintsy ampiasaiko amin'ny filoham-pirenena fa tokony tsisy olana efa naresako amin'ny omaly aloha donc zany afaka tonga dia tonga tsisy olana tokoa amin'ny lafiny vola fa hitantsika vola donc zany afaka eny bolana eo zany efa tokony efa tafapetraka fa ny transport ny tetezana makaty zany na zavatra hafa efa tonga eto tetezana dia mikompty latsaka zato andro sika dia efa mitsangana le izy dia ny eritreritra zany satria nivoaka foana zay omaly alina eritreritra zany atao tsy akadym-bahoaka le voalohany fa mbola ny ambobao sy tia ampasika aty misy mety misy tranon'olona voakasika dia tsy mbola voajerika zany fa route nationale numéro 7 tsy inona ny akadym-bahoaka dia akadym-bahoaka io ambany fahefan'ny ministère ny travaux publics ny route nationale rehetra ho an'ny fanamboaran-dalana tsika aloha tsy maintsy anankiray aloha jerena mba tsy mbola lisana zany eto Madagascar io zao voalohany ça serait le premier flyover tout à fait c'est le premier oui tout à fait voilà. Ici on n'a pas on n'y en a jamais eu pour l'instant ho an'ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny eo amin'ny ohatrinao no ilaina mba ho vita daholo ny lalana rehetrarehetra eto Madagasikara mampikaikaika ny mponina raha ny route nationale anjerevantsika dia ny devis nataona ihany mitetina eo amin'ny tamin'le satria efa mamolavolan'le plan national de développement zany dia mitetina amin'ny 3 milliards de dollars io zany ny lalana izay mampikaikay antsika zany ny lalana goavana route nationale goavana tokony ho vita amin'ny 3 milliards de dollars misy daholo fa ny tsy karazana faritra no resahana satria manjary tsy mety fa hoe aiza moa ny lalan'le firenena dia rehefa jerenantsika zany le plan national de développement sy le politique générale de l'état dia tokony hoe toerana mamokatra ay moa ny matetika resava hoe mamokatra vary dia anatin'izany moa zany RN 44 RN 31 RN 32 dia faharoa manaraka an'izany toerana zay tokony ahafahana mampivelatra tsara ny sehatra fizahantany dia PDB ny site ny fizahantany any Antsimoany misy maro any Varatra misy maro ary any Antsinanana efa mikasika ny RN 5 tsika dia efa mikasika koa zany resaka fizahantany amin'le izy dia anatin'izany ihany koa ny toerana misy arena kibony tany anatin'izany ohatsy be milanga tsy miroro dia problème zany ny RN 1 sy RN 1 bis ny ina moa ny akaiky any zao RN 1 RN 1 bis RN T8 namany RN 8 RN 8 reny toerana reny zany mbola tsisy programmation mbola tsisy voly dia agriculture tourisme dia mine dia ny fahaefatra ataontsika hoe anatin'izany ny fiompina sy ny mandrima agriculture ihany fiompina sy ny jony fa ny industrie zany les sites industriels matetika moa site industriel eto Antananarivo dia any Antsirabe andra moa tsika mbola tsy afaka miresaka autoroute Antananarivo Toamasina satria tiako tsara hoe eken'ny filoham-pirenena tsara le projet dia zay vao afaka resantsika satria iny koa zany misy zavatra goavana tsy maintsy atao ny autoroute niangavaketo makany Toamasina fa ny anahoana tara andro maraina fa les présentations androany zany misy présentation ny plan d'urbanisme ny Antananarivo fa iny zany mangatany zao mbola anao indray mandeha hafa dia misy projet zay ho teny amin'ny responsable Union européenne financier zareo ny étude ny autoroute miala varia tanàna makaty Ivato ny Union européenne ny financier ny étude dia tokony 2016 raha tsisy ny sampona manomboka ny asa fa tsika miteny zao misy asa fa mandeha koa avy atao ministère des travaux publics isaky ny revu par tany misy asa mandeha tsika miteny zao mitentina eo amin'ny 1 milliard d'ariary isaky ny revu par tany dia 20 isanjato ny asa efa ho vita dia angambany afaka roa herinandro vita tanteraka dia misy ihany koa ny ezaka atao ministère amin'ny route nationale 7 tsika miteny zao tsy rehefa efa misy engin dia route nationale 2 RN 2 dia misy le aide ny banque mondiale momba ny RN 4 fa manomboka koa izy zao
zay azona société ny appel d'offre dia ny RN6 moa zany ny asa anankiray zay misy eo efa mandeha miala vao ambanja Normandie ambanja dia zay. Ary zao izy ny route nationale ny lalana mamaky amin'ny Fort-Dauphin sy Vangaindrano. Fort-Dauphin Vangaindrano misy fazy anankiroa. Fazy voalohany RNT 12A. Fazy voalohany tsika miteny zao ny anao ino izy ty IMO approche IMO dia misy société malagasy izy roa no nahazo an'le marché. Zay zany karazany hoe ady amin'ny fahantrano zay ny hitanao mihitsy fa ty ny thème ataontsika androany dia ady amin'ny fahantrano dia anomboka zay azy zay. Dia ny étude momba ny bitumage ny lalana c'est 220 km monsieur DG à ville DG quel kilomètre 220 230 km Vangaindrano Fort-Dauphin io zany ny étude zany efa manomboka antsika miteny zao ary sahirana ary le olona manao étude ny lafiny anankiroa satria le lalana tena efa simba be dia tsisy miakatra na rano moa misy problème koa amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana fa tao ampy tao zareo dia efa préparé maramila gendarme manampy zareo zany nanao étude rehetrarehetratsika iny fizaliana eto amintsika na manao étude na lalana voatery miantso police gendarme no tsy fandriampahalemana mihitsy. Le pont Manakarabe ve anangana pont Bobo sa le pont Manakarabe indray namboarina? Ka hitanao ao fa me maro be zao le société mavita tetezana métallique dia efa misy étude nataon'olona koa zany eo amin'ny taloha alohan'izahay efa tonga teto zay nasehon'ny direction ny ato amin'ny ARM anay efa misy eritreritry ny société anankiray anamboatra an'iny vaovao métallique. Ile 50 km sisa azo ampiasaina dia mety hoe oviana no mety hoe vinavinaina no vita mba hiverenana faravarotsy na 50 km zay tsy ny lalantsika zany le 50 km io lalana ankapobeny io fa 12 000 km amin'io lalana 50 000 io no ambany fahefan'ny ministère des travaux publics. Dia jerevony hoe efa nanao exposé ny ministre ny Congo tamin'ny indray mandeha iny mavita izy 1000 km isan-taona. Za miresaka amintsika zao hoe rehefa manomboka amin'izay le 11e fête dia mety eo amin'ny 900 km eo ny vitantsika nefa ny olona mavita 1000 km isan-taona ka tsy afaka mamaly le fanontanianao ako fa raha ohatra kosa fanjakana folobe tonga dia manokana le budget irentsika tandis que inefatra eny ny budgetnay androany eo amin'ny 25% eo dia tena aminao fa isan-taona tsika mavita lalana tsy latsaky ny 11 km fahafakely isan-taona fa tsy mbola 11 na 13 ny kilomètre vitatsika isan-taona fa zao tsika tsy mavita mihitsy firy-taona zay vao mavita lalana vaovao miaraka ampamatsy voky zany fa raha vao tsika rery fotsiny dia mavita 300 km par an raha ohatra ampiakarina budget lalana vaovao donc zany ny lalana 12 000 km zany mbola lavitra izy. azo tenena ihany ve zany mpampiakarana amin'ny fitondram-panjakana tetidila natokana ho an'ny za mihintsy matoky fa hitatsika fa ny etaetan'ny olona rehetrarehetra dia zany mihintsy matoky fa tsapan'ny fitondrana le izy dia lamina fahitako.